Manolotra ny araba finaritra indray tomboko lasy tomboko vavy tafaraka aminay ato anatin'ny fandarana Sahila zao isaky ny alarobia alina no anaranao ny fandarana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Anarao ihany koa ny fandarana amin'ny Tambazotra, anarahanao ny fandarana amin'ny onjam-peo 104.4 FM. Iresaka zavatra maro isika, iresaka vaovao mafana sy ny sisa, fa toy ny mahazatra dia rahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina ny fandarana. Miaraba Clémence. Miarabanao namana Lilira Farala dia faly tena faly tafaraka aminareo indray ao anatin'ity fandarana Sahila zao amin'ity alarobia alina favalo ny volana febroary ity namana Lilira Farala anahoana sy anahoana ny endriky ny fandarantsika efa natsidiky ny namana teo ihany voalohany tsika dia andray vahiny anankiroa indray vahintsika toy ny mahazatra aloha tatoato vahintsika voalohany iresadresaka mahakasika ny rahapirenena ary ny faharoa kosa dia iresadresaka momba ny resaka toe-karena indrindrindrindra ny mahakasika ny fitrandrana arenan-kibonitany any amin'ny faritra Morony Maniny. Na izany na tsy izany tena fifaliana no iarahana aminao eto fa niarany taintaina taminao omaly ary resaka mahakasika an'izay sika Clémence Rarinirina rehefa avy eo. Na izany na tsy izany tsy azontsika lalova-potsiny ihany koa iny loza voajanahary izay nitranga nalaza be iny Clémence Rarinirina dia tsy inona akory fa ny fisian'ilay horohorontany goavana na tratra 7.5 tamin'ny mari-pandrefesana Richter izany horohorontany izany tany amin'ny faritra Turquie sy Syrie ary raha ny vaovao rehatra amin'ny atoandro teo aloha dia hatrany amin'ny 230 sy iray alina no isan'ny namoiny ainy hatreto tsy hita pesipesena ny fahasimbana na ny fotodrafitrasana ny tanàna tena potika tanteraka manoloana ny zavatra tahaka itony dia afaka miteny sika Clémence Rarinirina hoe tsy manana hery ary tsy manana ny kapasite ahafahana manakana ny tsy hitrangana izany fa dia misiobira miatrika dia mampahery sy mitondram-bavaka no azo atao ary irariana ny ahafahandreo izay mbola velona ina somatsara tao anatin'ity trango ity hitraka somatsara hiatrika ny fanarenana rehetra. Izay ny mahakasika n'iny fonoteny kely iny fa andao hiverenantsika ny resaka teo falo mahitanao eto mifanatrika satria niarany tebiteby niaraka taminao na hoe inona ny zavatra hitranga satria ny rahantsika rehetra nalala fa nivoaka omaly Clémence Rarinirina ny didy mahakasika anao manokana ilay raharaha moa izany izay nanenjenanao tamin'izany dia ny hoe fitariana olona hidina an-dalambe kanefa tsy nahazoana lalana ary nolazaina atao anaty fiampangana fa nanohitohina ny fiandrianan'ny firenena ihany koa. Tankina sy gaga tanteraka ny rehetra raha nahare ny fanamelohana 12 volana sazy miantona izay nomeny fitsarana anao Clémence Rarinirina niarany tebitebo fa dia faly aloha mbola afaka miaraka aminao eto androany ararotona koa no sady mpanolotry ny fandarana anao no tompony sy concerné ao anatin'izany vaovao izany inona no azontsika ambara mahakasika an'ireny didiny voaka mahakasika anao ireny. Ya dia makasitraka namana Lili amin'ny fiarahana mientana foana amin'ny tranga ohatran'ireny ary tsapa fa tena manana namana tokoa anatin'izany ary alohany hidirako kely ao anatin'ilay raharaha dia isaorana ihany koa ireo rehetrarehetra na ny akaiky na ny avy-lavitra na ny rehetrarehetra izay marina tokoa hoe tampoka ny naheno an'ilay didy fa nazahazao raha tampoka koa ny nahenoko anazy fa noho ny fitrotroanam-bavaka sy ny fiarah-mientana dia maivana ny fiatrehana an'izany tranga rehetrarehetra izany. Raha iny raharaha iny moa izany dia mazava be fa misy ambadika politika namana Lilira Farala satria ireny ny raha nanahita ireny fa dia ny mpiaron'ny zonim-panjifa zao ohatra tsy nahazo alalana kanefa dia nidina an-dalambe tonga teny amin'ny 17 May tsy voasambotra tsy notoriana fa dia nalefa mora foana ny azo ny taxi be 119 tamin'ny nisy an'ireny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo ireny. Ny ben'ny tanàna tany Bongolava nidina an-dalambe nitaky ny fialan'ny préfet tsisy resaka tao anatin'izay. Ben'ny tanàna koa avy eo indray nitambatra niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka indray dia nitaky indray ny fanesorana ny gouvernoura ary nidina an-dalambe ny lanja banderole sy ny sisa tsy nisy ny fanenjehana nandritra izany. Farany teo ara moa dia ny député Rosy nidina teny an-dalana milanja banderole nitaky ny fialan'ny ministra ny serasera fa dia nojereny ny fanjakana fotsiny nisy izany tranga rehetrarehetra izany. Rehefa miresaka nefa ny tompona andraikitra manana fahefana dia hoe tsy misy olona ambony lalàna izany saingy raha ireny tranga izay hita tamin'ny tranga tamiko ireny moa izany dia tonga dia azo tsorina hoe saika ambony lalàna avokoa izany rehefa iray vovonana amin'ny fitondrana ka tsy azo toriana sy enjehana. Dia fanontaniana ny apetraka namana Lili hoe aiza ilay fanjakana tandalana izay ambarako ombeny zany ve ny fanjakana tsara tantana aiza ilay voanambaran'ny ministra ny fitsarana fa hoe hametraka fitsarana tsy mitanila eto Madagasikara.
Raha tsy haivina ho anao izay manaraka ny fandarana dia ilay raha teny Korondrano tamin'ny 6 avrily satria betsaka ianareo no nanontany an'izay no voakasika ity didy izay nivoaka ity. Ny zavatra tsapa dia mampiseho ireny rehetra ireny Clémence Raharnirina fa toa fanjakana tsy refesy mandidy no misy eto Madagasikara ka dia manao izay tiany amin'ny fisafidianana hoe ity ny olona toriako ity olona ity tsy ataoko inona ny rahantsika nahita ireny zavatra rehetra ireny ary anisan'ny tatitra an'ireny hatrany tato anaty fandarana izay mirahavariny amin'ny hoe fahasahiana mamakivaky any Antananarivo mitondra banderole hanala minisitra makany amin'ny Braony sy ny sisa dia tena mampametra-panontaniana tokoa inona ilay fahotana mahafaty ny tranga teny Korondrano no dia olona kely anankiray no manam-pahefana firy no nibata azy. Tantara izany fa dia io ny vokany ankehitriny hoe 12 volana sazy miantona no mahazo ny ramatoa Clémence Raharnirina. Ny tena mahavariana ao anatin'ity raharaha ity koa dia izao hoe fantsiviny amin'izao ianao. Ramatoa Clémence Raharnirina no niakatra fitsarana ary ndray tamin'izy ireo tsaroako tsara fa fitoriana izay nentina nanenjehana antsika mpanolontsaina tsaroako tsara hoe mamoaka vaovao tsy marina, fanalam-baraka, ny faharoa kosa moa dia nitakiana teny amin'ny tribunal ny fanesorana antsika folo mianadahy tao anatin'izany ianao tao anatin'izany izahay teo anivon'ny mpanolontsaina TIM sy ny mpanolontsaina Komba anankiray izay hoe angatana ny fanesorana antsika tsy ho mpanolontsaina intsony teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo tamin'izany fotoana izany toa lasa nahay tsy fidy ny fiakarana sy fidinana amin'ny fitsarana isika indrindra ianao izay niatrika BDP asa inona ireny tanjona ao ambadika izany rehetra izany. Mazava loatra fa ny tanjona efa hita ihany ireny tamin'ireny trangana azo any malama ireny dia sotasota izay angambany raha ohatra hoe tsorona sotasota tsotra izao ary fanampianam-bava mba tsy hisy asa hiten'ny marina sy ny zava-misy amin'ny vahoaka intsony saingy tsy mety sady tsy azo atao ny mihemitra manoloana ny tranga tahaka izao satria ny vahoaka mihitsy no mitaky an'izany fijoroana izany ka mazava ho azy fa tsy maintsy hampiakatra ny raharaha moa izany ny tenako namana lilira faralaka dia ho hitantsika eo ihany ny toyany io moa izany dia na tiana na tsy tiana marina fa betsaka no miteny hoe ny fitsarana mandeha ny instrumentalisation ny fitsarana nefa na ny mpitsara koa raha moa dia mitaky hoe omeo ny fahaleovantenanay fa dia na tiana na tsy tiana tsy maintsy ihany aloha mametraka fitokisana amin'ny mpitsara ao anatin'izay zavatra mbola ho toyany ity raharaha ity namana lily. Tsy adino hatrany tokoa moa no mankasitraka an'ireny mpisolo vava izay niaraka taminao teo foana ary nanoana tao anatin'ny raharaha-pitsarana samihafa izay natrehana fa niresaka isika teo hoe fanenjehana ambara izany hoe no ny famorim-bahoaka tsy nazona lalana lazaina ihany koa fa nanoitohana ny fiandrianam-panjakana no nanenjehana anao Clémence Raharnirina ka inona izany no tokony hamaritana ny rodorotondreo andian'olona izay tena tsy nahazo alalana iarahantsika mahitsy izany nefa andalam-pakana ny lampanambotsiroatra tamin'ny 7 febroary taona 2020 2020 tsingerina ho maly mantsy izany fotoana izany fa 14 taona ny 7 febroary nalay antsoina hoe sabotsy mena samedi rouge ho maly izany 7 febroary mazava fa naneho hevitra moa ny rehetra tao anatin'izay ary anisan'izany ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ao boriboritany faefatra manazava ny zava-misy tamin'ireny fotoana ireny dao arahantsika anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika an'izay tamberina kely mahakasika ny 7 febroary izay ao aorian'izay kosa dia hiditra avy hatrany amin'ny fandraisana ny vahiny voalohany isika ato anaty fandarana sahilasao. Tsy mahate-pon'ny vahoaka malagasy izany daty ny 7 febroary 2020 izany satria anisan'ny andro nangidy teto amin'ny firenena. Andro izay nikononkonoana ny mpitondra ankehitriny fanongana-panjakana ka nanirahan'izy ireo olona nanika ny lapa teny Ambotsirohitra ka ny afara tamin'ny Ramandrika sy famoizanain'ny olona maro. Toy ny famoizanaina fa maro ihany koa ireo rava-fananana vokatry ny fanararotana sy ny fandrobana ka anisan'ny lasibra tao anatin'izany ireo orinasan'ny Fromark Ravalomanana amina miliara maro izany fahaverezana sy faharava-pananana izany kanefa mbola tsy noefain'izao fitondrana izao. Rehefa tsy naomby ny lundi noir ka rehefa mpitehana dafolo ny orinasan'ny Fromark Ravalomanana filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany dia nampiany fananam-potena ireo orinasa maro an'olona tsotra sy ana fikambanana eran'i Madagasikara ihany koa izay nahaverezana vola tsy toko tsy foroana izay mbola tsy nefan'ny fitondrany ity amin'izao fotoana izao na dia atao efa nivoaka atao anatin'ny atao hoe feuille de route aza fa tsy maintsy
misy ny indemnisation an'ireo fanapitena an'ireo orinasan'olona marobe reo nisy faty olona tamin'izany satria le olona izay naporisihana tamin'izany dia jamban'ny vola jamban'ny fivarotana fanahy maty hany kely ka dia nanao tsy fanao ary nahatonga an'izany rehetrarehetra zany de tsy inona fa noho ny fisian'ny fivoriana tany an-tranony efa lasa koraha zany izy ny ministra Ranjivation izay anisan'ny nampivory olona tao ary anisan'ny atao hoe niketrika ny amin'ny anonganana ny filomarika Ravalomanana izay nanomboka tamin'ny lundi noir ka ny tamin'iny 7 février 2009 iny ny atao hoe aveu izay navoaka ny colonel Charles koa tamin'ny fotoana nitazomana azy tany Amponja tany maison de force tany Tsiafa natao ny fatapoko fatam-pirenena dia milaza marina ny fanongana mpanjakana ary ny atao hoe fanjakana liandra ity fitondrana amin'izao fotoana izao ity satria ny mpitondra amin'izao fotoana izao ihany no nitondra tamin'izany fotoana izany. Ino ny fanadihadiana entintsika hitariana ny resadresaka amin'ity alina ity ary isika avy hatrany ny vahintsika voalohany Andriamatoa Razafy Mamonjy Andrianaina izay mpikatroka tim izy miaraba anao tompoko tonga soa tanatin'ny fandarana. Ia voalohany teny de ny miaraba anareo miravavy tompona andraikitra izao fandarana say lasa zao io eto anivon'ny MBS télé sy radio zao ary miaraba manokana ny teknisiany no ambadika eo sy ny mpanaraka ny fandaharana amin'ny ankapobeny de faly mivahiny eto amin'ny nareo rovavy. Ia 7 févroary 2024 7 févroary 2024 tolona ho an'ny fanovana no nentin'ireo andian'olona naka fahefana ankeriny nambambona ny vahoaka tamin'izany fotoana tanteraka avy eo anao manokana ilay fanovana 7 taona isika aty aoriana. Ia misaotra nametraka an'ilay fanontaniana raha ny fanovana angambany aloha milaza miara-mahititsika amin'izao fotoana hoe inona moa le fanovana ataoko hoe ho andry zalahy mpanao politika naka ny fahefana tsy amin'ny tokony izy angambany no nisy fiovana ny fiainany sy ny zavatra nataony fa raha ho an'ny fiainan'ny firenena manokana de sahatsika angambany no milaza sy miteny hoe any anatin'ny fampitehantsika menakavy amin'izao fotoana izao ary tsy vitany hoe fampitehana fotsiny fa anatin'ny fahalovana tanteraka ny firenena satria de raha antsika mahita zao ny vokany raha ohatra ka zay ny azo amaritana azy amin'ny ankapobeny mbola hiditra lalandalina kely angambitsika aloha rehefa aveo fa hoezahantsika ho vahilina arak'izay azo atao ihany le fanontaniana roa miravavy. Anaty fahalovana tanteraka isika zao ianao Andriamatoa Iandro teo hiditra lalandalina mihitsy isika inona avy reo voka-dratsy ho anao manokana zany nateraka iny tsorina hoe fanongana mpanjakana tamin'ny 7 févroary 2024 iny teo amin'ny Malagasy sy teo amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Zay le teneniko anatin'ny fahalovana tanteraka tsika satria raha ohatra ka raisitsika fotsiny mizaraitsika parti tsara le izy hoe teo anatin'ny fiarahamonina nisy fiarahamonina ny fampitezana tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nitondra zay efa hitatsika sy tsapatsika azo ny tsapaitanana fa efa mivoatra ny toe-tsaina na ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny taorianany reny vanim-potoana reny tsika de nahita tsara angambany hoe nanahoana ny fiarahamonina ny ainantsika lasa kanentsika lasa tsy mipetraka tsony le kolotsaina amin'ny malagasy hoe mba trano tsy misy avaratrano fa lasa mifanaratsy ny olona mifanabarabara ny olona ao anatina fiarahamonina zay zany aloha raha ohatra ka fiarahamonina fotsiny amin'ny ankapobeny no jerentsika raha ny resaka lafin'ny sosialy indray raha antsika mahita nge tamin'izany vanim-potoana zany hoe nanahoana ny fitantana natao anatin'ny ny sosialim-bahoaka tamin'ny président Ravalomanana talohan'ny 2009 ankehitriny tsika zany afaka mamaritra hoe ny sosialim-bahoaka aveo anatin'izao vanim-potoana zao manahoana mba fantatra le fitondrana aveo hoe ny zavatra ny teneny sy nahatonga ny fanonganam-panjakana nataony izy menakavy iny no nahatonga an'izao fahatram-bahoaka zao zary zay lalina de lalina tokoa tsika hoe tsapany ve sa tsy tsapany raha eo amin'ny lafin'ny toe-karena indray no jerentsika de hoe tamin'ny toe-karena ny tantanan'ny filoha Ravalomanana tamin'izany vanim-potoana zany de efa tafakatra 7 mahery ny taux de croissance nataontsika hoe ino moa zany ilazana azy amin'ny teny malagasy ny taux de croissance ny fitombon'ny ari-karena ankehitriny tsika jereo tsara hoe
any ambaniny zero de izany ve no ataontsika hoe ny sariana ny sain'ny vahoaka ary mampalahelo le olona satria nanantena zay le hoe manantena tsy misy ny sarotra fa ny mamono raha foana de izao tsika menakavy miara mizaka ny vokany na ny olona nitaritiny tam'izany andro zany na ny olona tsy nitaritiny ange mizaka ny vokany tole am'izao fotoana zany hoe iny moa zany raha ohatra ka namponao na voanao anao sy ny adalanao zay fa ny olona tsy niaraka taminao tao anatin'le izy miara mizaka aminao de ataoko hoe tsy rariny kosa angambany raha am'izao fampitaona zao raha iverenana ny tantara de isan'ny no ampangain'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany tam'izany ny filoha Ravalomanana fa hoe mivarotra tany amin'ny vahiny mibody tanin'olona ary izany fanaratsiana izany no nentina nambabona ny fon'ny vahoaka anaraka n'ilay tolona izay ataoko anaty farangisosana tam'izany fotoana izany nisy koa ny fanaratsiana maro samihafa ho anao manokana marina ve reny vaovao ny ninana hely sy naparitaka ireny nentina naratsiana ny filoha Ravalomanana le izy atao hoe marina tsy marina samy manana marina amin'ny ataony fa raha ny fatadidiko fotsiny satria mba anisan'ny mba nanana andraikitra ihany ny tena tamin'ny fotoan'andro ny fitantanana président Ravalomanana mba nanana andraikitra ny tena teny anivon'ireny fiarahamoniny ireny raha tsy ilazana hoe fa mba sefoboky tany ny tena tam'izany andro izany na fantatra tsara ary natsapa tsara ny fampandrosoana sy ny zavatra nentin'ny filoha Ravalomanana tam'izany fotoana izany efa ny tenen'ny président Ravalomanana angamba raha ohatra ka hoe zay no ataontsika hoe fahamarinana afaka fananana marina ny président Ravalomanana fa manana ny taratasy ara-dalàna izy momba n'ireny tany sy ny fanaovana tsao isan-karazany ireny de dikan'izay angamba ny apetrakitsika am'izay satria raha aman-dreny iny olona iny nametraka tsara ny hoe tia ny zavatra nataoko ary ananako ny taratasy sy ny porofo dikan'izany tsy zatsony angamba ny anamarina azy androany fa izy mivantana zay ataontsika hoe tompony andraikitra tao anatin'le zavatra no efa nanambara ary raha tamin'ny fasefasiny izy sy président Andry Rajoelina tam'izany tamin'ny propagande tadidiko tsara efa nasehoan'ny président Ravalomanana ny fahendrena hoe reto ny porofo ananako ny taratasy mahanany tany fa tsy mivarotra tany tamin'ny vazaha dikan'izay zay zany ny azo amehezana azy raha izay ngamba ny aloha de ozy aho hoe alao ny tantara ny tsaratsika fa raha aman-dreny zany président Ravalomanana zany efa nanambara de alao apetraka amin'ny zay ny fahamarinana angamba raha ohatra ka zay ny azo ilazana azy ny zava-misy Andry tsy mitsahatra hatreo mbola mitohatra am'izao ty resaka fanaratsiana ny filoha Ravalomanana ty mandeha moa ny fankalazana tsy ataoko hoe fankalazana tsy mety angamba ny ilazako azy ataoko hoe fatserovana hoe tamberina makasika ny andro maloka ho an'ny malagasy rehetra 7 febroary iny de mbola miazakazaka hatramintsika miteny zao reo compte fako mpanohana ny fitondrana manao fanaratsiana miapanga lainga sy ny sisa araka ny resahantsika teo ianao manokana ary ny tena raharaha de zao misy antoka izy ireo hoe mpanohana ny filoha Ravalomanana sy mpanohana ny antokotiko Madagasikara de any anatin'le compte fako izy zany no maneho hevitra ahafahana mandoto an'izay aty amin'ny lafiny tiko Madagasikara ianao sady mpikatroka tiko Madagasikara tompony andraikitra ihany koa ny anivon'ny boriboritany faharoa eny misy ve pakady efa nietreretiny eo anivon'ny antokotiko Madagasikara hiatrehana sy elana amin'ireny atao hoe fanaratsiana tsy mitsahatra ataon'ny compte fako mpanohana ny fitondrana ireny io moa efa taletan-dralahy raha amin'ny ankapobeny de hainy tsara io manely tsao sy ny milaza lainga milaza tsangatsy amanorana io ary tena efa voaporofo satria na izy samizy arange efa vaky-patsilany satria raha araky ny fampiresahanareo roa teo hoe nisy ny fidinan'ny député Rosy teny Andalambe nitaky ny fialan'ny ministre ny serasera ny teny mihitsy ny député Rosy tam'izany hoe ny compte fako anao dikan'izay efa voaporofo zany satria izy ao anatiny efa mana-porofo ny compte fakony de io tsy mahita ny olazaina ntsony ary tsy mahita ho tantaraina ntsony satria olona mipetraka tsara ny ray aman-dren'ny président Ravalomanana zany de ao anatin'izay reny sisa ny ataontsika hoe fomba anankiray hoentina ntotoana olona ary tsy vitan'izany tsy vitany hoe président Ravalomanana ihany ange fa ataoko hoe nareo miravavy zao ary ao anatina tambajotra serasera de tratran'izany zavatra misy zany ohatran'izay nahazo Andranabavy Clément Samaly zavatra ataontsika hoe fomba fanehoana malalaka vetsika zany amin'ny fanehoan-kevitra sa rehefa iza de azo ekena fa reny compte fako manompa olona direct ao anatin'ny FB sy ny karazany ireny na fanompana ray aman-dreny fotsiny ary ataontsika hoe tsy mijoro ange zany cybercriminalité zany
tsisy ange zany fa rehefa ny aty amitsika no voatohitohina kely de avo de ohatran'izay le fandeha. Miresaka faneho-kevitra ianao tamin'ireny 2024 ireny tokoa de lokaloka Andry Rajoelina fa mila avela malalaka ny faneho-kevitra, mila omena sehatra ny demokrasia ary izany no antony nametrahana ny tokanana ny kianjan'ny demokrasia tamin'ny 2024. 2024 isika ary 7 taona nitondrana ny fireneny Andry Rajoelina, tanterany ve zany? Angambany tonga de apetraka any aminao valiko fanontaniana de apetrakako fanontaniana hoe tanteraka ve zany vao maly anao ny tratra tompoko malalaka ve sa tery so de vao mainka metery satria na le kianjan'ny demokrasia range efa lasa botanika moa sa inona dikan'izany tsy malalaka zany ny faneho-kevitra eto amitsika rehefa ry zareo no maneho hevitra de malalaka ao anazy satria azo ny fahefana azo ny hery azo daholo babay sy lovohatra fa raha atsika ty anatina fanoherana sy ny vahoaka tsotra no maneho hevitra de dikan'izay tsy malalaka tsika satria tratran'izany ianareo eo anivon'ny mpanolontsaina tao anatin'ireny savorivorony rahana tamin'ny monsieur le maire reny vao maly ianao tratra ndray koa faneho-kevitra miaro ny zoanareo nareo matompona taxi anareo sy misehatra ao anatin'le taxi zay mandoa ehitra ara-dalàna nareo raha mandoa ehitra ara-dalàna ko malalaka ahoana moa zany nareo dikan'izay tsy malalaka zany le faneho-kevitra fa vao mainka tsika tafiditra anatin'ny fahalovana tanteraka. Nanaitra kely omaly ihany lay lahateny zay nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra ny ataoko hoe tamberina sy fahatserovana teny Ambotsoroatra io satria dia niantso famelan-keloka izy ho andray nanao ratsy. Ho anao manokana Andriamatoa Andry, inona ny tena hoe ny fahazonao azy, inona ny tena tiany nambara tao anatin'izay hoe antso ho an'ny famelan-keloka zay raha ny hevitra manokana? Io moa zany de le ataontsika hoe ohatry ny ahoana moa le famelan-keloka tamin'izay nanao ratsy de misy sangisangy zari-tenany angamba ny mpitondra fanjakana eto amitsika le izay tsy nanao ratsy taminareo ny ako torabato azy de misy koa reny toriteny ry pastera teny Tsonjombe sy ny karazany de tsy zaka so de tsy mahazaka toriteny de io moa izany fa mampiseho indray ny tsy haiko mesisa iny satria na ny orana raha tsofony de lasa de ao anatin'izany de famelan-keloka ao inona moa izy ale meloka so de mba diso le zavatra resahany azadino fa zany 7 février zany inge faritra Taninarenina sy ny Ambotsoroatra zany inge ka zona rozy fantatry le olona tsara zay nitarika teny zany tamin'ny fotoan'androny hoe ohatry ny ahoana zany zona rozy efa maro ireo manambony nahatra ny resaka an'io zavatra io hatramin'izay hatramin'ny 2009 ka mandraky ny androany namaritra tsara ary voafaritra tsara hoe zona rozy zany lapam-panjakana zany ary lapam-panjakana io dikan'izany tsy hoe tsy haiko moa hoe hoana ny famaritany hoe lapam-panjakana amitsika fa raha izaho zao ny andeha hiakatra eny Avoloha zany de tsy zona rozy zany Avoloha fa azoko ekarana ve de raha ohatra ka misy raha voatifitry ny maramila zany de le tantana le mpitantana ve ny diso tsy le maramila ny diso madame Lilia fa le mpitantana le firenena ny diso satria tsy maintsy mahazo baiko le maramila satria iaro ny fanjakana izy ary zay moa le dradradradrain'ny maramila am'izao fotoana sy ireo manamboninahitra hoe miaro ny fanjakana zay so de tsy mifanjakana no arovany satria raha fanjakana zany ny vahoakany ny fanjakana fa tsy mpitondra fa ny vahoakana ataontsika hoe fanjakana satria rehefa fanjakana anankiray de misy vahoaka ao aminy fa nindramin'ny mpitondra ny fahefan'ny vahoaka fa tsy hoe inona ka tsy haiko hoe ahoana moa le hoe amaritany azy hoe izany nameny izany nanao ratsy mbola tsy voafaritra nge zany ary na ny fitsarana raha tsy nanameloka an'izany izy aloha hatreto. Miresaka niny raha 2024 iny tsika fanonganam-panjakana hoy isika teo raha tsy nisy tokoa ary reny tranga ireny raha ny zavatra hita ny ainga tamin'ny reny ny ataontsika hoe fampandrosoana hita taratra tamin'ny fitatana ny filora valomanana mety taiza ho aiza ny toerana mety nisy any Madagasikara raha ny mety ho tombatombanao raha toka tsy nisy an'ireny tranga ireny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ireny. Le izy raha ohatra ka hoe tamin'ireny vanim-potoana ireny efa hita zao ny fandrosoana fa tsika moa mora influencena amin'ny zavatra tsisy dikany de reny ny farany ary raha am'izao fotoana raha ohatra ka hoe tsy ny voaelingeliny reny efa nirosanga antsika ary nisy zavatra ataontsika hoe nisy foto-kevitra zay nomen'ny filora valomanana nge tamin'izany satria zay le olona rehefa mitantana firenena de foto-kevitra aloha no apetraka mba hafahana mamaritra tsara hoe mipetraka tsara ve zany zavatra ho ataontsika izany fa tsy entin'ny
taidronono mandroatra ozy izy ny oam-pitenenan'izay de lasa voana any amin'ny zavatra tsisy dikantsika de jereo tsara fa aisytsika zao am'izao fotoana teny ianao hoe atraisitsika tokony efa lasa lavitra noho ny izy le firenena afrikanina mandroso be any amin'ny Paul Kagame sa izy teo Rwanda zany Rwanda zany nge raha tsika nafantatra ny historikan'izany firenena zany ary taty arinantsika zany fa jereo mifandrosoan'ny olona satria ny olona nay nametraka amin'ny fototra fitsika namotika de dikan'izany tsy nahagaga fa raha ny tokony avy roa enina avy telo enan'ny Rwanda tsika raha ohatra ka mbola raha tsy tapaka reny zavatra natao reny miresaka moa sika to hoe tena ohatry ny hoe efa niainga le firenena de tonga le fanonganam-panjakana de to niverina nidaboka daholo ny ezaka natao ny fisitrahany Madagasikara niago ohatra tamin'izany fotoana izany na ny Millennium Challenge Corporation MCC de niantona avokoa rehefa nisy an'iny fanonganam-panjakana 2024 iny farany teo anefa ny rahantsika nahita ny rahantsika narefa ny riareny mpitondra ankehitriny hoe ho averin'ny Amerikanina reny famatsim-bola ireny am'izao fitondrana zao ve misy izany Andriamatoa Andry raha ianao manokana sa ve mbola nofinofy ohatrany teo aloha rehetra ihany zany izy efa zatra mampanofy vahoaka zay le izy fa raha am'izao fitantanana ny firenena zao ny olona tsy adala satria ny olona nge mijery hoe ohatry ny ahoana ny fitantanana mba amerenana an'ireny satria mahatonga ny olona manohana anao sy manampy anao de misy fitantanana mety eo ny fitantanana amin'ny fitantanana raharam-panjakana io de tena mifangaro voraka tsy fantatra tsony izy manao inona izy manao inona ny maire miady amin'ny gouverneur ny gouverneur miady amin'ny député tsy fantatra tsony zany hoe ao anatin'izay zany tsy mandeha araka ny tokony izy le fitantanana raharam-panjakana dika zany aza manofy aza mpanofoisana tsony le vahoaka fa velao le vahoaka ho tonga saina am'izay mba hahafahany miatrika ny hoaviny satria tsisy afaky ny mamonjy azy tsony nge am'izao fotoana fa za kosa aloha mihitsy matoky fa raha filora valomanana no verina eo amin'ny aorianao de mino 100 isan-jato fo tanteraka zany satria mba olona manany valurany fa tsy olona sanatry ny vavy maniditsidina fotsiny eny de ampanofisina ny olona isan'ireo tao ambadiky ny fijoron'ny tetezamita moa tamin'izany fotoana ity olona iray ity Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana hatramin'izao izy dia eo amin'ny manodidina ny filoha Rajoelina eo hatrany no misy azy farany teo izy de niteny fa hoe zay maniry teo filoha de mila manatona azy ahoana nandraisanao an'iny fanehoan-kevitra Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana manahirana am'resaka am'ireny satria olona zoky ray aman-dreny reny ary tena ray aman-dreny fa indraindray na ray aman-dreny raha ohatry ny indraindray manahirana ihany amina fomba fijery sy ny fomba fitezana ao anatin'ny ankapobeny ray aman-dreny izy ho satria olombe ary efa nanana ny fitantanany tato anatin'ny firenena fa raha ohatra ka zay fomba fijerina zay zany hoe izy ve zany ny tena mesika hoe izy ny afaka mametrika akan'izay olona tianao petrana eo sa hoe tsy fantatro hoe inona no atonga azy milaza an'ireny fa raha ho anahy manokana ohatry ny makely finoana ihany hoe satria izy zany no milalao olona zay nge zany filalaovana olona nge zany tena hainy fa raha ataoko hoe raha milalao olo zany allo mipetraka tsara am'izay fa efa zoky ray aman-dreny be efa mba ampy angam'izay zavatra natao sy vity zay ataony tsara ataony ratsy mety misy nahasorenan'ny olona atao fa mba manaja am'izay tena efa ray aman-dreny ianao hijanona eo am'izay resaka lafin'ny politika zay ihany sika Andriamatoa Andry hoe resaka fifidianana kely vetivety am'ireo firenena afrikanina hafa zay fantatra zany fa tsy maintsy anatanteraka fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity akoatra ny Madagasikara de efa saika fantatra avokoa ny datin'ireo fifidianana ireo tsy toy izany ny eto amintsika malaza aza moa zany ny vaovao am'izao fotoana izao fa de hoe nangataka fanalavam-pitoam-pitondrana roa taona teo anivon'ny SADC ny filoha Rajoelina tamin'ny volana novambra lasa teo inona no mety ao ambadiky izany raha ny fahitanao azy manokana ka tsy mahatoky ny valeur antsony izy amin'ny zavatra nataony sy ny zavatra napetrany satria efa manahy izy fa tsy ho lany tsony dikan'izay mitady créneau hafa indray izy mba hahafahany manova ny sain'ny olona sy mamadika ny sain'ny olona hitodika any aminy satria raha angataka roa taona zany fa nga izy ty moa tsy voafaritry ny lalam-panorenana ary tsy indray mandeha tsy indronge ny fitondram-panjakana am'izao fotoana no nanitsakitsaka ny lalam-panorenany fa asaky foa misy zavatra tiany atao de io lalam-panorenana io nitsakitsahany zany hoe ny ratsa mangaiky ao anatin'le fitondrana mihitsy no efa
tena efa tsy haiko tsony ny ilazana azy satria de izy menakavy de tena ohatrany hoe mieritreritra hoe anazy daholo ny fahefana de zay tiany ataovana azy tiany atao mpansiany de mangataka de zany izy moa zany hoe mangataka fa izy mangataka nge tsy de mampanininy fa raha misy tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy le fangatahanao tsy olany zany fa mitondra an'le vahoaka malagasy makaiza indray zany karazana teteza mita makany manao inona sa hoe ara-dalàna ve zany ao anatina constitution hoe afaka mangataka an'izany ny filoham-pirenena hoe raha mbola tsy vitako de aloha angataka indray de afaka manao an'izany ve ny filoham-pirenena ao anaty lalam-pandrena no ohatrany mba mamakimaky any zay na de tsy mahay andinindiny rehetrarehetra ary ohatrany tsisy zany de ohatrany hoe mahavariana miresaka fifidianana ihany sika tsy ny hita de tsy manao ny ezaka isiny ny fankatoavany rehetra ny fanomanana ny fifidianana izay ataony ny fitondrana sy ny seni say aloha zany no isan'ny menomenomana ireo antoko politika betsaka ny miay ihany amin'ny fandrafetana n'ilay fifidianana izay fantatra fa mbola mandeha amin'izao fotoana zao ny MMM zao mbola naneho hevitra mikasika ny aya ny amin'ny verenany doublon ny mpitondra etsy andalina tsy mety mamaly ny antson'ireo avy eto toerana sy ny any ivelany mikasika ny tokony anatanterana fikeonandopirenena inona ny zavatra mety hitranga manoloana an'izany fizirizirina sy fisisihan'ny fitondranany amin'ny fanatanterahana hatrany an'io fitondrany io fifidianana io hoe izy samirery no mikarakara sy manomana an'izany inona ny zavatra mitranga ny zavatra mety hitranga nge de mazava loatra rehefa tsy akatoavin'ny besin'ny maro ny fifidianana anankiray atao de tadidio tsara fa teraka fikorotanana zany ary le fikorotanana zany mety raha mety ataontsika hoe efa nandalo poste électoral maromaro tsika zay ataontsika hoe nisy conflit kely tena tsefatsefany teny fa raha ataontsika hoe am'izao vanim-potoana zao no mbola isiny zany de angamba ny tena mety ho zava-doza ny voky eto amin'ity tanànatsika ity satria raha ny olona am'izao fotoana sy mifimenomenomany olona sy mifizavatra resahan'ny olona de tsy anaiky an'izany tsy indrazo lena sy tikano sy tsy tikano zany tsony ny olona am'izao fotoana dikan'izany tokony hitandrina ihany ny fitondram-panjakana ary tokony eno n'ireny feon'ny olona rehetrarehetra eny na ataontsika hoe mpanao politika marina fa mpanao politika no tena misehatra ao anatina fifidianana fa tokony mba mieritreritra ihany fa na ny olotsotra na ny fiarahamon'ny pirenena nge fa miteny ny avy any ivelany miteny dikan'izany tokony eritreritra ihany izy mba tsy sininy raha mandrika na ataontsika hoe fampitehana fa latsaka lalina be indray iresaka kely sika mahakasika ny toe-karena tsy aivina moa fa io tolakandro io dia ny birao politika ny antokotiko Madagasikara koa anatin'izay fikatsahana fifidianana madio sy mangarara izay dia nanatona tena ivony seni birao politika izay nitarihany sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro ary zay no tiako ilazana foana ihany hoe izy ny tena manam-piniavany hanao sy hampanao fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra nyity firenenty fa de eo sika iaraka hitsara azy iresaka kely toe-karena tsika Andriamatoa Andry resaka miverina foana izy ity tena menomenona ary manao farateny mihitsy azy ireo mpandraharaha izay misehatra amin'ny lavanilina amin'ny fitotonga ny vidin'izany izay tena hoe tsy araka ny fampanantenan'ny filoham-pirenena tamin'ny propagande ary eo ihany koa anefa ny tsy fahitan'izy ireo tombony amin'ny fisian'ilay atao hoe komity nasionaly lavanilina sy ny fanomezana ny olombitsy ny fahazon-dalana manondrana na ny agrément eo zany tena olana mipetraka ho an'ny mpandraharaha sy mpisehatra eo amin'ity resaka lavanilina ty any avaratry ny nosy iny raha jerena de tsotra ny famahana an'le olana satria tokony ho azo jerena tsara zany fa de tsy vita savy hoe tena inon'iny ny fanjakana tsy atao mihitsy ny ezaka mba afahana manatsara an'izany averiko foana ity hoe tany amin'ny 7 sy 20 tany tena mbola nahatratra efatrety sy ray tapitrisa roa sy ray tapitrisa ny kilaon'ny lavanilina masaka amin'izao fotoana izao tena mampalahelo raha ny zavatra hitantsika sy saraina eny amin'ny tambazotra inona ny tena anton'izany rehetrarehetra izany raha ny hevitrao raha ny hevitro manokana de tsotra nampananteny izy tamin'ny propagandy fa ataony avy de avy ny vidina lavanilina raha izy ny tonga amin'ny toerana de tamin'ny heritaona raha tadidiko tsara tamin'ny heritaona ohatry ny nidina tany monsieur le président de mbola nampanantena indray hoe andao fa amboaritsika io ary za mihitsy ny andray tanana an'io de gagy ianao mijery ny ena manjery am'izao fa de tena menomenona ary potika tanteraka ny fiarin'ny olona any amin'ny tapany avaratra iny amin'ny resaka lavanilina satria de raha antsika mahafantatra fa any ny tena io ny tena fototra iveloman'le olona any de na zanany mianatra tera fa tsy voaloa tsony tsy misy hohanina tsony voatera-podiny dikan'izay io de monopolisation
monopoliser zareo ngely izy zany raha zay satria mifeheziny satria ny agrément totrany 75 fotsiny izy zay raha tsy diso a no nahazo agrément ny mpamboly sy ny mpisera ohatra anatin'ny lavanila ndre sy miteny hoe sokafo io mba hafahana mampiakatra ny vidin'io lavanila io satria de lasa tikano avy zay foana ngely fiainana atao eto hoe tikano de zay mety amin'izy rehetrarehetra ihany no atao fa ny mety aminao sy vahoaka sy ny karazany de mialatsiny fotrany lasa fandatsa mondraindray hoe zany angeny mahatonga ny olona maro tsy mifidy anazy efa fantatry ny olona fa tsy handeha am'izay tokony ho izy de dikan'izany mba tongava saina ok'izay ny fampanantenana de mieritrereta am'izay fa tsy hany ny lalana miverena ty andoha rano fa misy olona ao mbola afaka vonona anonitra n'izany rehetrarehetra zany resaka fampanantenana ianao fa lokaloka ihany koa zato fanomezana trano mora ho an'ny olotsotra mba hoe ahafahan'ny olotsotra misitraka n'izany trano mora izany mivoaka am'izao fotoana zao ny taremarika mikasika ny hoe ohatrinona le vidin'le trano mora rehefa natao ny kajikajy manodidina ny 700 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny trano mora iray teneninao teo lainga foana ny ataon'ny fitondrana nefa ny koa ny vahoaka koa mbola misy mino azy ihany raha hitantsika aloha amin'ireny fidinana sy fitsidiam-paritra ireny ohatrany mbola misy ihany ireo mbola ao anatiny ilay ataontsika hoe bulle ny fampiasonana angambany raha zay ny azo ilazana anazy le resaka trano mora natokana ho an'ny mpiasam-panjakana hono izy io de alao hazava tsara hoe 4% moa zany ny mpiasam-panjakana de mahazaka an'io amina toe-bolany rehefa nomenao teo hoe 140 millions d'ariary ny valeurany de mikarama ohatrinona le mpiasam-panjakana ny haingo farany teo ohatriny hoe nampiakarina ny karama de nampidinina ndray de aiza ny iainan'le olona am'izany zay le teneniko hoe le gasy koa mora ampiasonina ngamany de mora anaovana araky ny randry sareraka moa hoe valala be mandry efa sao de tokony tsy valala be mandry tsony fa tokony valala be fo am'izay efa aty amin'ny 2023 tsika zao ok'izay fa alohantsika mba sahy lasy zao mbola fampanantenana ihany sady amaranako ny fanontaniana ndre matoy andry misy an'ity sary matsikaiky izay niely teny amin'ny tambazotra ity mahakasika ny fizarana fandoaram-bary ve raha zay ny antsiana azy nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tena nanaitra ny maro izy ity nanaovan'ny olona vazivazy hitantsika amin'ny sary io aza moa de lazaina mihitsy zany hoe 10 taona tany aloha nampanantenaina ny hanondrana vary 10 taona ty aoriana lasa mandoa vary aloha tsy te mibetsaka fa mba te aheno ny hevitra sy ny fahitanao andreny zavatra mitrangy reny sady marary ny mahamenatra reny satria amin'ny ankapobeny tsy reny angeny atao hoe fampandrosoany fa amin'ny ankapobeny filoham-pirenena zany tena ray aman-dreny voaka malagasy mitsimbona ny ankohonany ekena mety hoe any tokantrano ianao madame Lili mety mandao baro an'ny zanakao ekena zany fa ity nge firenena le resahany ko maninona tsy nizaraina ny loharana daholo ny vary nisa tokantrano tsirairay fa lasa ohatrany araky ny teny frantsay mialatsiny ohatrany hoe ridicule lasa ohatrany hoe président république amizara mandao bary masaka fa nefa zany tena ataontsika hoe raha ny anivony fotony mba ataontsika hoe niasana chef quartier ngamba na chef fokontany no tokony manao an'izany satria zay nge le tena hoe fangaro voraka le fitantanana raram-panjakana sanga président daholo hatrany ambony indrindra ka hatrany amin'ny mandao bary dikan'izany zay ny tsy mampandeha an'io zavatra io satria tsisy partage na fitantanana fa ao anatin'ny tsy feheziny anankiray zany de zay tsy metimety aminy de miala fa zay metimety aminy de feheziny de loharany hatram'vary any ambolianao de mieritrereta zany tsika menakavy ye teny farany omenanao manome anao 2 minitra zay efa bikabika ny teny farany ihany nyteneninao teo fanetanana ihany ko mampiatroka ny tokotimanao fanetanana ngamba amin'ny ankapobeny atsika atokotiky Madagasikara efa be reo voalaza ndray aman-dreny na mibiro politika na eny anivon'ny sehatra isan-karazany reny tsy de hoe isolo tenan'izy reny fa mba manentana fotsiny atsika ao anatin'ny fijerenan'ireny liste électorale reny ary tokony anaraka eny anivon'ireny fokontany reny satria eny no miainga reny lisym-pifidianana sy ny karazany reny tokony enitsika zany de manomboka zao tokony efa manomboka mijery taratra
ary zay moa tsy sasatra manentana ny anivon'ny boribory tamy misy ana eny hoe mba harao maso ihany na ny anarantsika na ny zavatra misy eny am'ireny fokotantsika rehefa ndraindray koa tsika tsy tompona andraikitra mihitsy amin'ny atao e de imenimenina foany tsika rehefa tonga le fifidianana lasa tsy doublon tsy fa triplan ka driplan no ataony eo de vo iketsika menakavy de antsika vo imenimenina fa ten'izao de mba manentana antsika menakavy mba tokony ho mailo ao anaramaso an'ireny liste électorale reny na ny mikimaky ataony izy menakavy reny eny anivon'ny fokotantsika reny fantatritsika hitatsika daholo reny de sahitsika mijoro manohatra an'ireny zavatra tsy mety reny famarainako azy angamba de mankasitraka mankatelina anareo miravavy ao anatin'izao fandaran'izao nanasanay teto ary mafitaby amin'ny didy amanandraikitra satria de zao ny ilain'ny firenena tokony maromaro ny olona misehatra ohatr'izao mba ahafahana maneho hevitra mifampizara mitaizan'ireny mpiarahamonina ireny satria tsy ampy ary tena sahirantsika ao anatina fiarahamonina ankehitriny misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy mikasitrany ianao ndre matoa andry tsy hivina ihany fa pikatroka eo anivony antokotiko Madagasikara moa izy ary avy any amin'ny boriboritany faharoa eny a zay nanaiky ampitiavana ho vahintsika tamin'ity androany ity a izay ihany koa nanakatonantsika ny resadresaka niarahana tamin'iny a sy hidirantsika amin'ny fampandrosoana ny vahiny faharoa amin'ity alina ity vahintsika faharoa amin'ity alina ity a Andriamatoa Ravelomaka-Dina Herissoa izy moa dia sady mpandrarano no mpampianatra misehatra ny Moromania any a iresadresaka araka ny efa nitenentsika teny am-piandohan'ny fandarana mikasika ny sehatra ny fandrarana fa iresaka kely ihany koa mikasika ny tontolo ny fanabeazana miarabanao tompoko amin'ny vahiny ato anatin'ny fandarana Sailasao. Miaraba antsika rehetra any atokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay anarahantsika ny MBS amin'izao fotoana andehana amin'ny fandarana zao miaraba anareo miravavy ihany koa manentana an'ity fandarana ity indrindra anareo teknisiana ao ambadimbadika ao. Ya, ianao moa zany de mpandrara misehatra eo amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany vatosoa marimarina kokoa inona avy ireo karazana vatosoa aloha hitany amin'iny faritra Moromania iny ary iza ny tena mpandray sy mpankafy azy ireny. Raha miresaka antsika fandrarahana vatosoa any Moromania tena lasaina mihitsy azy hoe vallée de mine. Satria saika hita any Moromania avokoa ireo karazana vatosoa sarobidy zay tany saiko manaraka ireto ohatra fotsiny zany zao ahitana tourmaline any ambady finandrahana amin'ny faritra Moromania marimarina kokoa ahitana ihany koa ny beryl ahitana karazana vatosoa toy ny cristal fa tsy ireo ihany fa raha miresaka mantsika hoe vatosoa eto Madagasikara raha mbola zay no resantsika de tonga ao an-tsaina ihany koa ny volamena fa misy volamena ihany koa any Moromania misy ny karazana vato zay akanareo atao hoe singa tsy hita maso izy raha mbola ao anatin'ny vato fa alaina avy ao anatin'le izy tahaka ny hoe cuivre, lithium, plomb ireny zany ray miasa amin'ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana zao hitany Moromania avokoa reny. Iza daholo mpandray an'ireo ny mpandray zany aloha amin'ny akapobeany hatreto de ny sinoa ireo zany mpandray ny vato avy any Moromania na miakatra aty Tananarivo na mandeha any Tamatavy de saika ny sinoa no mpandray ny vato avy any Moromania. Nresahanay ny araka tamin'ny vahinay teo aloha teo Andriamatoa Dina ny olana ho an'ny mpisehatra eo amin'ny resaka lavanilina any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny satria olombitsy no manjaka sy mifehy an'izany sehatra izany. Te anontany hoe toraka izany koa ve ny zava-misy amin'ity fitrandrahana misy any aminareo any Moromania ity? Raha ny fitrandrahana aloha mbola sarotra ny ilazana hoe olombitsy no misehatra le izy amin'izao fotoana zao nefa raha ny fijery azy de makany le izy satria miamaty ity sehatra fandrarahana vato ity. Eny fanay aza ny ezaka ataon'ny fanjakana hoe nametraka ny atao hoe zone d'encadrement. Izy io raha ampitahitsika amin'ny fomba fiasa tamin'ny ataona vitsivitsy lasa zay tany amin'ny resaka fitrandrahana hazo ohatra de nametrana ilay hoe vondron'olona ifotony fa ity ndray vondron'olona ifotony mitrandraka vato etsekilany nefa tsy mivoaka ny fanavaozana ny permis teo aloha de za mahita hoe misy tendance zany makamy hoe hisy monopolisation zany ho atao amin'ity resaka exploitation ana vatosoa ity eto Madagasikara. Io resaka fitrandrahana vato io moa de isan'ny manome asa ho an'ny vahoaka eny fotony ny fantaniana hoe inona nefa ny mahatonga ny fanjakana tsy anao izay
ampaharadalàna izany satria ndresanao teo hoe be dehibe ireo karazana vatosoa zay hita ao amin'ny faritra Moromania manokana nefa mbola tsy tena miroborobo araka amin'ny tokony ho izy ary tsy betsaka ihany koa ireo tena hoe mpisehatra tena hoe ara-dalàna ao anatiny. Tsy azo lavina irana malala tokoa ny hoe tena manome asa ho an'ny olona iny fotony io ary tsy ny olona iny fotony hoe mpitrandraka madinika ihany fa ny mpitantitra ihany koa tafiditra ao anatiny io satria raha mandeha ny fitrandrahana vato misy n'ilay vahoaka tena hoe mangady n'ilay karera amin'ny vatana zany fa rehefa vita ady iny dia mbola eo ihany koa ny fitaterana zany hoe sehatra maromaro mihitsy ny voakasiky n'ilay izy ny toerana fandraisana vahiny satria matetika rehefa amin'ny toerana iray misy karera vaky dia ny mpandray vahiny ny hôtely sy ny rehetrarehetra tsy maintsy mandray an'ilay vahiny tonga ao toerana raha mandray ny kahanambato finandrana manokana sy Moromania zany zao tamin'ny firoborobona teo aloha tao ny alohan'ny taona vaovao teo dia tena saika tsy naharaka ny hôtely fandraisam-bahiny tany atoerana ny fitanterana ka meo anjato ny nomosavoivoy ao amin'ny Moromania saika isan'andro zany hoe tena sehatra be deabe zany voakasiky ny ato hoe famoronana asa magaga ihany moa ny zava-misy atao Madagasikara hoe zavatra manana ny lanjany amin'ny toe-karena ohatra zany nefa ohatra ny atao tsinotsinona le izy atao tsinotsinona le izy zavatra maro angamba no tiako resahana momba zay hoe fanaovana tsinotsinona ny zay fitrandrahana zay sy ty seha-pihariana ity fa arakaraka amin'ny fatanina zay apetraka reo fa za mahatsapa hoe tsy tena manome lanja nyity ny fanjakana raha eo ary ny fikasana hoe te hanome lanja ohatra aminay any Moromania mikisikisina zany le izy ela mitarazoka tsy arakaraka an'le hoe mandeha mafy fa tena mbola mandeha mora noho ny sokatra raha zay ny ilazana azy. Ianao manokana moa Andriamatoa Dina isan'ireo matianina tena efa matianina eo amin'ity sehatry ny fitrandrahana vatosoa ity nyresantsika teo anisan'ny olanareo ny fampiatoan'ny fanjakana ny fanavaozana an'izay hoe fahazon-dalana na ny permis ahafahana mitrandraka zay nanomboka oviana io trango io inona no antony ary inona no antso izay tianao manokana na tianareo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fitrandrahana vato io atao ao amin'ny fitondrana manoloana an'izany hoe fampiatoana n'ilay fanomezan-dalana izay. Mampalahelo ihany zava-misy efa elaela ihany ny etoan'izy io raha tsy diso tany amin'ny 2018 efa tsy nisy tsony ny fanavaozana tsy hoe ny fanavaozana ihany tsy nisy fa ny fisokafan'ny fangatahana karera vaovao zany hoe raha misy olon-tsotra teanao fangatahana karera mahita toerana tokony hitrandrana dia tsy afaka nanao an'izay fangatahana vaovao zay miatraika be deabe nefa zay aminay eny ifotony raha ny hoe hanao antso amin'ny fanjakana zany hanao antso amin'ny fanjakana efa betsaka ny natao fa mafisina zay andro any hoe miankina aminay n'olona be deabe io satria efa misy olona ny fiainany tena hoe mivelona amina fitrandrahana vato izy efa hoe tsy mamboly zany izy fa io amelomany vady aman-janaka hatramin'ny zanany zay nandimby azy dia efa zay ny fivelomany ary le olona nandimby iny zany efa fiainany zareo zany hoe na tsy nianatra tany amina sekoly ambony momba ny fitrandrahana azy izy dia efa lazainy hoe tena maty hianana tanteraka ao anatin'izy io ka manao antso amin'ny fanjakana voalohany avoay ny renouvellement tsy angatahan'andro fa atao faran'izay maika raha misy ny commission tokony hatsangana any amin'ny fananganana an'io tokony ho anisan'ny lara-pahameny io atao faran'izay maika ny famoana ireny renouvellement ireny fa sokafy ihany koa ny fangatahana karera vaovao sokafan'io be dia be ny toerana efa ahitany vahoaka eny fotony hoe eto misy harena kibony tany tokony hotrandrahana hivelomana raha zao fahasahiranana efa manototra ny olona izao tokony maika be ny fanaovana an'izany ary ny fahatelo tiako tenena ny amin'ny antso amin'ny fanjakana dia zao hoe hamorao ny fanavaozana an'io hamorao faran'izay atao hoe manatsotra azy dia atadiavina zay tsy dia mila hoe mikisikisina andeha tady taratasy avetsy averoa fa tokony hanamora an'izay fanjakana ohatra hoe mampidina teknisiana eny fotony ny amin'ny resaka fanaovana enquête zany ahafahana mamoaka an'ilay permis satria tsy vitany hoe mako mamoaka permis fotsiny fa misy fanadihadiana raha tontolo iainana tokony atao ao anatin'izay fitrandrahana izay reo antso averina hoe tena mba atao izay maika io fanjakana faran'izay maika ny amoanana io satria miankina amin'ny ain'ny olona
eny atoerana izany izay moa de tonga am'le resantsika foana namana lelira farala miaraka mivahintsika rehefa miresaka politika sika hoe tokony apetraka ilay fitsinjara-pahefana tena izy satria raha tafapetraka zany a dia vaovao azy ny olana toy zany mitranga ny amoromani zany a miresaka carrière ianao teo tsy haiko any moromani manokana ve mety misy tranga mitovy any zavatra nisy tany edidy tany Ambatondrazaka hoe misy carrière anankiray a hitan'ny olona de mifanotofan'ny olona eo a de mba miezaka ny vahoaka satria resantsika teo hoe isan'ny mampidi-bola ho an'ny vahoaka ny resaka fitrandrana rena kibony tany nefa vetivety eo de tonga de akaton'ny fanjakana fotsiny tsotro zao satria tonga any am'le resaka monopole tsika nresanao teo monopolisation mety misy tranga ohatr'izany koa ve any amoromanisa na de mbola tsy mamoaka permis aza fanjakana mba tsy de misy an'izay zavatra hoe fangalan'ny fanjakana ny carrière mety hoe ahitan'ny vahoaka vatsosoa zay eny efa nisy tokoa tany amoromani resaka fitrandrana volamena io teto amin'ny RN7 eo Fatita le tetezana be le tapaka tany le nipoaka tamin'ny fotoanandro reny teo nisy ary tena misy volamena iny toerana iny norarahan'ny fanjakana io tsy nanohy intsony ny olona tany ambonimbony tany Sandrandà tany koa efa nisy fotoana efa nisy ny dina amin'ny fanjakana teny tamin'izay aloha raha tsy diso any tany Sandrandà de nantsona le olona hoe hiditra misesitra ny ara-dalàna zany hoe anana karatra ho an'ny mpitrandraka fa ny tao efa Fatita manokana tena norarana hatramin'ny farany tsy misy miasa zany eo zany zao amin'ny hoe tsy ara-dalàna ny amin'ny fitrandrana fa tany Ambato Finandrana tsy voasakana zany carrière-n'olona ara-dalàna aza zany tena ara-dalàna fa ny fandrotean'ny olona tao nisy fitrandrana olona analiny mihitsy ny tonga mitrandraka teo atoerana ka nao ahoana ny fanjakana tsy afaka nandrara zany eny fa nany tompony carrière satria olona be dia be ny tonga tao atoerana zany rehetrarehetra zany moa zany endrika isehoany atao hoe tena noana ny olona tena sahirana tena fiveloman'ny olona le izy ka raha mbola misy zavatra isina vola de lasany olona aleo izy makanto zay mangalatra de tokony nataon'ny fanjakana zay mahara-dalàna azy ka zay mantsy am'izay hoe fampanaran-dalàna zay zany olona iantsoko tery ambony hoe amoraina io amoraina misy zavatra ohatra fotsiny zany io resaka volamena ohatra ahoana moa ny mbola andeha karakarana taratasy amin'ny ambaratonga-pahefana iza no omena tsy omena amin'ilay toerana midadasika fa ohatra fotsiny zany hoe ho an'ny volamena manokony ohatra hoe efa nisy ane nandrososokevitra hoe manena moa raha tsangany comptoir lay atao hoe misahana ny resaka volamena comptoir de l'or zany io tena miatraika amin'ny toe-karena malagasy raha vita satria ny volamena hito a Madagasikara tena arena tsy toko tsy foroana efa hatrany amin'ny fahagolan-tany raha ny ara-tantara ary mandrakandro any raha ny tombatombana de hoe 3 tonnes isan-taona ny volamena fa tsy zany ihany io raha atao hoe tena mandeha ny fanaraha-maso sy ny fampanarahan-dalàna io fa tsy atao sarotra fotsiny raha moraina ny etra amin'io de moramora amin'ny malagasy ny miditra ao anatin'io farakaraka ny anasarotana an'io ny voamaika ny olona mandeha amin'ny antsokosoko amin'ny tsy ara-dalàna ny zavatra misy moa zany zao andray matodina rahantsika manaketo aloha zany fa de hoe tsy mandeha ny fitrandrana miato ny fanavaozana ny fanomezan-dalana hoy isika teo mba ahafahana mitrandraka tena te-antany satria ianao tena avy any amorony mania mihitsy no miakatra amin'ny vahiny atao amin'sa ilaso zao hoe le fiatraikan'le izy mivantana mahazo an'le mponina eny fotony vokatra fiatona rehetra sy fanakana ny fanjakana zay manahoana ny sary hita eny amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny fiainan'ny fiarahamonina eny so ihany ara-lomba efa nisy ny atao hoe zone d'encadrement amin'izao fotoana izao mba ahafahan'ny olona miasa vonjimaika izy io anefa tsy haharitra satria 6 mois tsy hay zay tena fanapahakevitra indray rehefa avy eo ary tsy ny olona rehetra ihany koa nahazo fa misy atokony olona zay nahazo misy ny olona zay mbola tsy nahazo mety hazo angamba na mety tsy hazo mihitsy ihany koa fa raha ny fahasaranan'ny olona de atao hoe tena ny fihinanana mihitsy no potika ny fivelomana iray manontolo mihitsy ny potika atao anatin'io fampetona ny fitrandrana io tena sahirana ny olona fa amin'ny akabeny tamin'ny fotoana hoe tsy nisy no fitrandrana io mihitsy de zao ny zavatra nitranga hoe nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tany amoromani tena nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tsy vitan'izay ihany fa ezekilany ihany koa ny olona zany hita hoe malaza mihitsy ane amoromani tsy haiko moa hoe ahoana fanadidina trangala izy fa nirongatra mihitsy zany atao hoe tsy fanjari-tsakafo any amoromani zany sanga ny amoromani raha ny fanadihadina amin'ny statistika
fa tsy hoe ahoana moa zany namoana an'io fa nadedino fa zay amoromany de inona fa ny famoana an'io faran'izay maika zany aloha anisany atao hoe hisiny sakafo any amoromany satria anana vola vidianana sakafo ny olona amoromany raha atao hoe fitinana tsotsotra ny amin'ny resaka fipetrahan'ny olona ao anatin'ny faritra amoromany de aty amin'ny apahatelon'ny tany aty amin'ny sisiny atsinana no mipetraka ny olona zany hoe amin'ny distrikany Fandrina sy Ambositra de ny sasatsasany amin'ny Manandrina any no mivangongony mponina ao amoromany ny toerana tena malalaka tokony hoe hipartahan'ny olona de any amin'ny faritra ndray fanambato finandrana manakaikaiky ny fidinana amin'iny Amboropotsy sy Hazo any Morondava iny zany ka lasa mitangorona aty amin'ny sisiny atsinana ny olona na ny sakafo hoanina aty amin'ny sisiny atsinanana tsy ampy de manamorana ny atao hoe fividianana sakafo zany ny fisiny atao hoe fidiram-bola any amin'ny faritra iny amin'ny fitrandrana Arenakibon'ny tany tiako iverenana ihany le tany amboalohany hoe amoromany tena misy Arenakibon'ny tany resaka cristal zany tena be dia be any amoromany zany nefa tena akora fototra amin'ny resaka teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana izao fa tsy hoe haingo fotsiny le izy tsy hoe resaka fanaingona fanaovana resaka firavaka sy rehetrarehetra fa tena ilaina zany any ny malakita fakana cuivre zany cuivre anaovana andreny karazana atao hoe fil conducteur reny zany any koa no akana ny misy akana plomb any amoromany misy zany amin'izao fotoana izao moa zany maresaka amin'ny tsena iraisam-pirenena resaka lithium ao amoromany anisany atao hoe sopotra anankiray ivoan'izany ianao moa eto tonga eto Antananarivo iresaka indrindrindrindra nireo olana izay sedrainareo mpisehatra ao anatin'ny fitrandrana Vatosoa isan'ny olana sedrainareo ihany koa ity fiakaran'ny atsonareo hoe tarifa any amin'ny douane tarifa inona marina izy io ary niakatra ohatrinona raha oharina tamin'ny teo aloha izy ty moa zany atao hoe sady mahamenatra no maharary ohatra ny tongotra vakivaky ny fitenenana satria ny fanjakana raha mihirahirana hoe ny zavatra tsy nisy nanao tao anatin'ny 80 taona de ho ampisindrareo ka ity tany anatin'ny atao hoe 100 taona lasa tany mbola tsy nisy mihitsy zany hoe mbola zéro io tsy mbola nisy zany atao hoe droit de sortie amina resaka fanondrarana Vatosoa avy eto Madagasikara zany fa vao nivoaka avy any tonga de 20% le izy voakasika an'io ny resaka fanondranana vato avy eto Madagasikara ny resaka minina zany miatraika aminay io tena miatraika aminay tanteraka raha jerena iny fotony de ohatrany hoe tsy miantra mpangady zany fa mpanondrana le izy fa ny vato ho adinany ka tsy ho andrahony eto Madagasikara fa ho aondrana any velany de miatraika zany ny vokany voalohany aloha zany tsy maintsy hihemitra ireo mpampiasa vola eto Madagasikara raha toka tsy mifanaraka amin'ny vidin'ny vato izay ho alainy eto Madagasikara efa conteneur maromaro ny mijanona ao Tamatavy amin'izao fotoana izao tena hoe najanon'ny mpanondrana mihitsy hoe aloha hiatony anay fa mbola tsy ho alefa satria mbola ao anatin'ny débat ngeza be ity resaka sujet fampiakarana 20% fametrahana 20% fa tsy fampiakarana le izy satria zéro io raha ny fahalalako azy teo alohany kody namaky fa 0% tsy nisy io teo aloha ka miatraika amin'ny vatana aminay mpitrandraka io miatraika amin'ny vatana indrindrandrindra aminay zay manao transformation na vato satria voakasika an'io ihany koa ny vato taillé zany ilay ho alefa reny tratra an'io ihany koa iny amin'ny 67 ihany zany zao raha hoe mandeha mivarotra eny de efa tsy de mividy loatra intsony ny sonoa eny ny sasany nampijanona ny fividianany vato ny sonoa zay mividy ihany koa de efa mandrangarangana io ary mora ny hividianany azy olana ngeza be io tena olana ngeza be aminay zany miresaka an'izay resaka fitrandrana zay tsika dina rehefa miresaka fitrandrana de tsy afaka misaraka amin'izay ny fanondranana resaka douane sika teo ny zavatra tsy maintsy eketsika de izao hoe ny abetsahan'ny fanondranana ataon'ny Madagasikara raha reo zany noharina amin'ny fanafarana entana de tokony efa ampy anamaro toerana ny ariary zay nresantsika eto ohatra isika tena malaza hoe firenena mahantra mipetraka eo ambonin'ny arena satria de manana arenakibotany be de be sika eto Madagasikara inona zany mahatonga ny fanjakana hoe tsy manome vahana malalaka an'izay lafin'ny fanondranana izay raha ny fahitanao azy na zaho ary mbagaga hoe nahoana tokoa moa tena tsy misy olona manam-pahaizana avy eto Madagasikara raha zay hoe tsy misy manam-pahaizana tena tsia zany be dia be neny efa manazavy hoe isika mbola miaina ao anatin'io resaka hoe mid
io zany a tsy maintsy hoe ny lalàna ny fanondranana sy ny fanafarana no mety hitazona ny lanjan'ny vola tsika malagasy ny ariary zany zany hoe raha betsaka kokoa ny fanondranana entana dia marotoerana ny ariary raha ohatra zao ny fotoana na tsara mividin'ny tsenany lavanila zay ndresana tery aloha de efa nanomboka ny hamarimaro toerana ny arary na de atao hoe mbola mitsingevana ihany azy efa nanomboka ny arindohany toe-karena tany amin'ny androny dadabe tsy ranana raha ny ara-tantara de resaka fofona namidy tetony amin'ny hoe fanondranana harena zany resaka vanila jirofo sy ndretrarehetra fa ny marotoerana ny toe-karena tamin'izany fotoana zany ka akehitriny tsika manana tombo manokana ny amin'ny fisiny arena kibon'ny tany zay tokony hanana anjara toerana ngezabe ny amin'ny fanarenana an'io ariary io raha ny safira tany lakaka ny toromalina tany Amoromania ny resaka emeraude amin'iny fahatratsinana ny fianaran-tsoiny amin'izao fotoana zao misy ny tsenany lithium eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tena tokony hay manara roatra isika eto Madagasikara ary tena tokony hanana fanapahan-kevitra matotra ny mpitondra fa tena manana anjara toerana mahagaga na loatra ny hoe nahoana no tsy omena vana ny resaka fanondranana hamoraina amin'ny fanondranana entana mba hisian'ny fitobahan'ny vola vahiny avy any velany ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana mahagaga le izy mety misy ve tsindry ho an'ny mpitondrany amin'ny hoe tsy hanaovana an'izany mety misy tsindry ve avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena sa inona ny tena antony sa mety ny fitiavan-tena ve no mibaiko ny mpitondra ka ny tombotsoan'olombitsy ao amin'ny tiatrano an-trano no mety mibaiko mipetraka fanontaniana makany amin'ny mpitondra sy izay manam-pahefana amin'izao fotoana zao zany mba tsara hovaliana sy hanomezana valiny ny malagasy ary de mbola apetraka koa ny fanontaniana aza hoe nahoana no nampiakarina 20% ity resaka droit de sortie ity na ninona ny nasinan'io ary tena mba ny antso ihany député anankiroa nantsoko tiako raha mba député no niteny zao zavatra androandreo fa tsy nisy afaka namaly hoe nahoana io tsy nisy ary ny angavy hoe mba mitenena tsy nisy afaka niteny de voatery tsy maintsy niakatra moa zany tsy rariny ho an'ny malagasy no hoe mipetraka ambony arena tsy rariny zany satria tena hoe ampy ivelomantsika malagasy sy mahamary toerana mahametraka atsika ho firenena manana ny maizy azy eo amin'ny firenena maneran-tany ny fisiany arena kibon'ny tany eto Madagasikara ia zay aloha de tena marina fa volonté politique angamba ny Rizmenadany tena andrasana fa comptoir de l'or aza mona mpanatenaina tany anatin'ny propagande mandraky ty ny androany hitapitra ihany hifarana ihany ny fepitoana iasana filoha-pirenena mbola tsy tanteraka hatramin'izao fa akoatra ny resaka vatosoa de malaza ihany koa ny faritra Moromania iny amin'ny resaka asa tanana dina misedra olana ihany koa ireo mpanao asa tanana ny antoerana amin'izao fotoana zao resaka akora indrindraindrindra amin'ny resaka asa tanana ny Moromania amin'izao fotoana zao tena ataoko hoe mirehitra mena ny jiro ny asa tanana ny Moromania satria azo lazaina hoe ringana tanteraka ny azo ampiasaina amin'ny resaka asa tanana misy asa sasatsasany aza zay efa atao hoe tsy ny azo tena fampiasa amin'le izy tsony no ampiasana fa mampiasa hazo hafa noho ny faharinganan'ny ala zavatra roa no niteraka an'izany voalohany aloha ny fisian'ny fanondranana hazo brut nakany ivelany tamin'ny resaka famoahana hazo teto Madagasikara ireny fandritana tamin'ny Sonoa zany izy io no vidindrareo lafo ary tsika malagasy ny mpanao asa tanana malagasy de matetika mitondra faisana amin'io atao hoe fanondranana vokatra brut io makany ivelany io hany ka ny asa tanana eto Madagasikara no atao hoe mitsolopilopy fa ny faharoa nandringana ny azo ihany koa de ny tsy fisina asa sy ny fanaovana atao hoe tanjona lavitrezaka ny amin'ny faiza mitantana ny azo de any ka natao atao hoe naripaka fotsiny dora ny mpanao volotavy ny azo tany Moromania amin'izao fotoana zao tena misedra olana tokoa ny mpanao asa tanana ary te hanao antso avo ny ireo solombamboaka tokony manampy an'izao zavatra zao fa manana namana marobe manao asa tanana ny Moromania fa tena sahirana ry zareo efa lasa asa tsy ampy ivelomana tsony zany izy ty ao rindrina ao raha tsy misy fijerena maika tsy misy tsony zao ny fanondranana azo makany velana fa mbola betsaka ny azo eto Madagasikara misy olona zany zao mpandraharaha tamin'ireny fotoana ireny izy ara-dalàna nanondrana azo mbola manana déclaration anankiray izy hatramina 3000 tonnes amin'izao fotoana zao mbola misy olona manana 3000 tonnes na bois de rose eto Madagasikara
rehefa tsy aondrana io a manino io raha mbalefa ny amoromany amelomana ny asa tanana ny amoromany ka aondrana ny hazo rehefa vita fa ataotsika iny atao Madagasikara fotsiny moa zany reo hazo be dia be efa nisy nanapaka manerana nosy reo atao inona eto fotsiny reo ary reo hazo vavety reo ihany koa maninona raha ohatra hoe omena ny autorisation ahafahana mitrandraka le izy fa ny fambolena zany hoe ny reboisement zany a no tokony atao impératif zany ny fametrahana zay sy ny famboleka-azo hoe rehefa manapaka de misy fambolena tsy maintsy atao ary arahana maso le izy fa tsy hoe ambolena fotsiny anaovana oeraoera amin'ny tele sy ny rehetrarehetra rehefa mamboly hazo fa tena atao tsara le izy zany hoe tiako tsindrina zany hoe vonjeo ny asa tanana ny amoromany omeo anamoromania anambositra manokana ny hazo vita tapaka manerana ny nosy ahafahany manohy ny asa fivelomany efa mba misokatra zany zao taorianany resaka corona teo ny confinement satria saika maty ny asa tanana tany noho ny tsy visina vidy ny asa tanana satria saika ny vazaha zay mandalo ireo mpizahatany manjifa le izy fa am'izao efa manomboka misokatra efa manomboka misokatra ny tsena fa raha ty araka mitohy sy miroborobo ny fizahatany inona intsony no hovidindrareo any toerana mandeha ihany moa ny fotoana na izany misy fantaninana anankiroa tiako apetraka aminao avy hatrany dina ny voalohany de tsika rehetra miara-manaiky sy mahatsikaritra ny faratsiany lalana avy any amin'iny toerana misy anareo iny vokatra de tsy tava-voaka ny vokatra manahoana ny lalana entina moana ny vokatra nefa faritra morony manisy zay iray tiako anontaniana fa ny faharoa ianao raha teo mpanabe mpampianatra araky ny resantsika tery am-piandohan'ny fandaharana de ararotsika ihany koa ny fandalovanao tiako anontaniana ny hoe karazana fanabeazana manao ahoana ny tokony apetraka raha ho an'ny faritra manakarenarena kipitantsoiny ireny faritra any amin'ny amorony manisy ay misy ianao raha ny fahitanao anazy mamaraparana raha teo ny fandaharana raha teo isika resaka fanabeazana sy resaka lalana raha mbola hitantara hoe ratsy ny lalana na tsara ny lalana de efa zavatra irana mahalala manerana nosy io ary ny amin'ny route nationale ny RN7 fotsiny ohatra hoe amboarina ny tapany de ny tapany namboarina tsy vita ny tapany namboarina simba ohatrany hoe manomboka aty amin'ny A hatrary amin'ny B ohatra ny A vita ny B mbola tsy vita ny point A B zany de ny aty amin'ny ilany efa simba sahady na le manao lalana zany tsy hoe inona moa le manara-penitra amin'ireny fa tsy de haiko hoe inona le norme rahana zany fa ohatrany hoe zavatra ataotao fotsiny le izy zay ny zavatra iainana ary lavadavaka manimba fiara sy rehetrarehetra mikaikaiky indrindrandrindra ny any amin'ny atao hoe toerana somary mitokatokana mba nisy lalana azo nandehanana taloha reny am'izao efa nany amohana vokatra azany vokatra avy any Amboripotsy sy Mangata Boangy zany am'izao fotoana zao tsy tava-voaka tsony na ny camion azy tsy tava-voaka mivoaka ambositra nefa sopotra zany toerana zany tena mamokatra vary voanjo mangahazo mamatsy anamoromany misy mandeha aty Antananarivo mihitsy ny vokatra avy any fa na leo fanjakana manafatra vary avy any velany toy izay mamboatra an'iny lalana iny efa manomboka moa zany zao ny fanamboarana ny RN35 miala ambositra sy Ambatofinandrana sy jusqu'à Ambatofinandrana tsy haiko hoe hitatra hatrany ambanimbany ve fa na ny fanamboarana izy efa roa kilometatra isaky ny ray volana ny vita ao de fantanina mipetraka io ve tena hoe juste hoe atao terrassement fotsiny ve le izy sa ho atao goudron sa atao ahoana fa le manomboka miditreto ivato ny manomboka io vato zany io petraka zay fantanina zay tokony izy ihany koa mifanaraha-maso miresaka lalana zay tiako araraotana hoe mba omeovana ny travaux publics eto Madagasikara fa tsy atao projet présidentiel ohatrany hoe ny nom présidence indray ny manao ny asany travaux publics eto Madagasikara fa omeo vola mihitsy ireo ahafahany mamboatra n'ilay lalana na ny resaka entretien ara io tokony atao matanjaka tsara mihitsy na mifametrahana olona iny fotony resaka fanabeazana satria mamaraparana mandeha ny fotoana fanabeazana na amin'ny asa tanana na resaka vato tokony isy fijerena isaky ny faritra ny filan faritra de apetraka hatrany amin'ny ambaratonga fototra mihitsy ny zavatra ilaina amin'ireny mba tena isy fahaizana manao iainan'le mpianatra rehefa miatrika amin'ny fiainana ohatra fotsiny zao anamoromany mila ny fahaizana asa tanana mila ny fahaizana mitrandraka vato ilaina zany au moins zany raha mba miala ny classe de troisième ny ankizy mba misy zavatra hoentiny miatrika ny fiainana andavanandro fa tsy sarana amin'ny fampianarana raha vao miresaka fampianarana tsika mantsy de singa iray amin'ny fanabeazana ireny atao hoe fiainana andavanandro ny olona tokony hoe tsy saraka amin'izay koa le resaka fanabeazana resaka asa tanana manokana zao any Amoromania de mifandroy amina resaka kolotsaina izy io misy zany atao hoe zafy maniry zany ao
raha manika zany tsika fa tena haretsaina zany ary mampidodododo mpizahatany atraizatraiza makany Moromania tokony halalany momban'ny faritra misy azy ny tsirairay eny fanany eto Madagasikara fotsiny ary tokony fandray resaka amin'ny fitiavan-tanindrazana fa zao zava-misy antsika sy fotony fahatrana zao dia ny kitoto amin'ny resaka fanabeazana na ndray aman-dreny tsy misy hoatolotra ny any zany na ny resaka fanabeazana saika atosika any amin'ny sekoly atosika any amin'ny fiarahamonina fotsiny ilay zaza hany ka miaina amin'izay tiany iainana ie feno de feno zay faneho-kevitra nentinao teo zay Andriamatodiana makasitraka anao ny amin'ny fitondranana zany hevitra maro samihafa izay resantsika teo moa ny resaka fitrandrahana renankimonitany indrindra ny resaka fisehatra mivadisoa resantsika teo ihany koa ny resaka asa tanana ary ny resantsika farany teo ny resaka fampianarana makasitraka anao mena teny ny 2 minitra ianao amehezana ny zavatra rehetra zay nentinao an'ny fandarana androany voalohany indrindra aloha dia misaotra ny voalohany eto am-pamaranana fa tsy ny hoe voalohany tany am-piandohana voalohany teniko farany amin'ny teniko voalohany dia zao hoe misaotra anareo nanaiky handray anay misaotra anareo rehetrarehetra tany amin'ny toerana izay nanarahanareo zao fantarina zao ihany koa nanaiky hiaino hatramin'ny farany ny havatra tiako ampitaina dia zao atombotra ny fifidianana andro ny sisaisaina raha atao hoe hanaiky anao fifidianana ny tokony hikarakaran'izay dia tokony ahay mifiditsika vahoaka malagasy ary tena manasa ny mpitondra olona mitondra amin'izao mihitsy hoe milatsanareo ho fidiana raha ohatra ka mbola masa fa za no ilaza ny zavatra nataonareo tena ho lazaina araka an'izay nanaovanareo azy le izy fa manentana ny vahoaka tena hahay mifidy amin'ny tindray mitoraka ity tsy tafavoaka ty firenentsika ty raha tsy misy atao hoe mpitondra manam-pahendrena mpitondra tia tanindrazana mpitondra mahay mijery ny vahoaka maro anisy dia ny vahoaka iny fotony izay tena hoe raha atao tsinjaraina ny vahoaka eny ambanivohitra no tena maro anisy indrindra tokony ho atao tsara mihitsy ny vola sy ny tedi-bolan'izany vahoaka eny ambanivohitra zany maro anisy ny eny an-tsaha nefa ny sakafo indray ny tsy ampitsika eto Madagasikara dia ambava homana apo mieritreritra ho antsika vahoaka malagasy misaotra nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka dina amin'izany afatra feno tanteraka izany raha misy angambany ataoko hoe mpitantana sy mpitondra ny firenena teto Madagasikara anisana ny sehatra ngeza be ary nijery manokana ny sehatra eny ambanivohitra ny filora valomanana misy isainana sy tsakotsakoana tokoa zany amin'izao fotoana alohany hiatrehantsika ny fifidianana izao ka dia io zany mila mitsako tsara sao kenda sokolavo ay amindra dia veriko fa ampy sy feno izay afatra izay isaorantsika ny vahiny maraparana ny fandarantsika na izany entaniko hatrany ianao hoe toy ireo vahintsika izay niakatra teto androany dia azonao atao tsara ny miantso anay miravavy amin'ny larana finday io na Clémence na ny tenako dia azonao atao ny mangataka ivahiny atao anaty fandarana fa alamontsika araka ny fotoana mapety azy izany rehetra izany izay no izy mankasitraka ny falitao amin'ny lafiny teknika fa omeko ny namana Clémence Rarinirina ny fanakatonana tanteraka ny fandarana misaotra anareo rehetra niaraka taminay tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ity fandarana ity isaorantsika ny vahiny Andriamatodiana mametraka ny veloma mandram-peona ao manaraka indray ary toko plasy toko avy